No. Zay ilay hitanao zay zao de efa feno ilay izy. Hay moa mbola hivavaka ho an'ilay olona iny, saika adinoko. Aleo mifidy sasany e. Eny e, mifidy sasany fa saika adinoko ihany ilay izy. Za koa efa nanadina. Hoe rehefa mandeha no tenenitsika eo zany. Tahin'i Jesosy daholo Jesosy eo. tonga soa eto amin'ny live. Live prière et partage. Tenin'antsika androany maharitra hatramin'ny farany. Tena le thème moa zany no tena marina hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Fa ilay resaka hoe fanambadiana loatra zany. Ilay izy. Tsy ao an-tsaiko indray izay. Fa misy parallèle ihany nefany. Dia araka ny mahazatra mifidy sasany manomboka ny live-tsika. Fa rehefa ato ianao dia tonga dia omano ny fanananao mandray zavatra avy amin'i Jesosy. Aiza raisina hoe fahazarana ilay izy hoe te hafa indray zareo fa hiteny an'izay indray. Fa tena raiso sérieusement ilay zavatra. Na atao anaty live ianao na amin'ny replay dia izay moa ilay teniko tamin'ny omaly hoe se positionner mandray révélation. Maka fonao tena vonona hoe n'inona teneninao eo Jesosy androany dia za tena vonona ankatoa. Na mafy ilay izy na mahafinaritra. Tian'i Jesosy daholo izay vao tonga. Dia ahoana marina moa izany raha tsy eo ilay olona re? Dia tsika mba haka fotsiny izy dia manino ity. Dia efa misandratra foana efa vahiny nahita an'iny na tsy hitako. Misy olona nangata-bavaka izany tany amin'ny IMP dia tsy nanam-potoana izay hivavahanao anazy androany dia hoe amin'ny début an'ity live ity izy no entina mivavaka. Dia amporosiana koa tsika raha misy manana sujet de prière na zavatra na ohatran'izany dia tonga dia alefaso amin'ny commentaire eo ilay izy dia jerenay moramora eo ho entinay mivavaka eo avy eo. Tahin'i Jesosy daholo eo. Mifidy sasany tsika manomboka. Eny mifidy sasany. Mivavaka ary tsika. Jesosy eo misaotra anao izay ny amin'izao fotoana izao misaotra anao izay Jesosy ny amin'izao ny amin'ny fahatongavana eto indray misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho lazainao aminay indray androany afaka Jesosy tena hoe inona Jesosy zavatra mety hoe manankorontana an'izao live izao ny anaran'i Jesosy tsy mananjara fehefany izany
Fa Jesosy mifanahy tena hoe hiasa indray androany a, hanomana fiadanana zay Jesosy ho an'ny olona tsirairay avy zay tonga eto amin'ity live ity a, hanomana fiadanana zay Jesosy ho an'izay olona mbola ho avy a. Afaka Jesosy tena hoe na iza tokony hahita an'izao live zao Jesosy tena hoe ianao no hitondra ireo olona ireo eto amin'ity live ity a. Afaka koa zay Jesosy ho an'izay mijery amin'ny replay a, fa tena hoe ny tananao Jesosy ny hikasika ny tsirairay avy. De misaotra Jesosy eo. Amen. Mivavaka ho an'le olona zany aloha ny nanamboarana an'ity live ity a. Le olona zany ny zavatra tiany hoe hoentina ambavaka de hoe mba hahazo zanaka izy. De tsy ho tononona eto moa zany ianarana satria mety hoe tsy de tiany loatra le izy a. Zay koa moa zany tsy nanontany hoe tsy mampaninona anao ve sa hoe ahoana le izy. Matoa manko izy mandeha any amin'ny MP no miteny de mety hoe tsy de tiany ho fantatry ny olona zany le izy. De hivavaka ho anazy aloha zany. Manasa antsika tsirairay avy koa hiaraka hivavaka ho anazy anatin'le izy a, hoe tsy izay rehetra zany no hivavaka ho an'le olona. Afaka Jesosy ho an'le olona zay nangataka favaka taminay a, hoe te hahazo zanaka. Afaka Jesosy tena hoe hitanao Jesosy ny fony a, hitanao Jesosy ny zavatra rehetrarehetra izay andalovany a, fantatrao Jesosy ny momba anazy rehetrarehetra. Afaka Jesosy tena hoe ianao nazava ny sainy amin'izay zavatra rehetrarehetra mety hoe tokony ataony a. Tsy haiko hoe inona Jesosy mety hoe zavatra mbola tokony ataony a, zavatra tokony regleny Jesosy mba hoe ahafahany hiditra ao anatin'le zany promessinao zany. Misaotra Jesosy fa anatin'ny sitraponao Jesosy zany hoe manana zanaka zany a. De mivavaka Jesosy hoe n'inona Jesosy hataky alefa amin'ny fahavalo a, zay mety hoe hanakorontanana anazy tsy hahazo zaza, de tena hoe roahanay amin'ny anaran'i Jesosy zany a. Manonona ny fiadananao zay Jesosy ao anatin'ny kibony a. Mivavaka Jesosy hoe n'inona zavatra volen'ny fahavalo ao anatin'ny kibony ao manakana anazy tsy hiteraka, de miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy mananjara fihafanao nareo. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy hoe zavatra rehetrarehetra tsy volen'Andriamanitra ao anatiny a, de tena hoe ho may, aoka tena hoe ho levona zany amin'ny anaran'i Jesosy. De manonona fiadanana Jesosy ao anatin'ny fony a. Afaka Jesosy tena hoe ianao indray Jesosy ny hamelombelona ny espéransany a, mba tena hoe hanantena indray izy Jesosy eo. Marina Jesosy hoe mety hoe efa betsaka ny nanandrana izy a, fa tena hoe mangataka tena hoe ianao indray Jesosy ny hamelombelona ny finoany a, hamelombelona ny espéransany a, mba ahafahany tena hoe mankeo aminao Jesosy de mangataka indray eo aminao a. Satria Jesosy rehefa mangataka foana zay a, de tonga ianao mihaino mivavaka izay sandratra a. De misaotra anao zay Jesosy eo. Amen. Jesosy eo mivavaka izay tompon'ilay madama izay nangataka vavaka hoe mba te hiteraka. Zavatra henoko Jesosy anatin'ilay izy ohatra ny anona tao amin'ny testamenta taloha, le ohatra ny hoe nisy henatra, nisy fahasambaraka, nisy rejet, nisy fahoriana ny aina tao anatin'ilay izy hoe amin'ilay hoe tsy miteraka. De mangataka Jesosy amin'izao fotoana izao tena hoe vangiony hozy izy Maria zay hoe vangio ny ankizy vavinao hozy izy. Andriamanitra hozy izy efa namangy ny ankizy vaviny. De mangataka hoe tena ho ataonao aminazy anie zany teninao zany androany Andriamanitra mba hoe ahitany zay mihitsy ilay teny hoe ahitany fahambany toetrany ianao. De mba hampionona anazy ianao Tompo, hampionona anazy ianao amina zanaka zay hoe le tena tiany. Nangatahako Jesosy hoe niaritra amin'ny le sexan'le zaza raha Tompo hoe lahy na vavy zay mba tena ao am-pony Jesosy a, de zay omena anazy. Mangataka midiran-tsehatra ianao eo amin'ny fiainany a. Tena hoe manonona tahaka ny elim-pisorona tamin'ny anany talao teo amin'ny tempoly a, de amin'ny anaran'i Jesosy manonona na inona nangatahany zany olona zany tamin'Andriamanitra de ho azony zany. De misaotra anao zay Jesosy a, manonona manomboka izao afaka esorina eo amin'ny fiainanao fahasambaraka manomboka amin'izao fotoana izao a. Tena hoe marika eo mihitsy ty andro ty a amin'ny finoana, manomboka amin'izao fotoana izao a, miposaka eo amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tena hoe ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny fahaterazany zaza zany. De misaotra anao zay Jesosy, misaotra anao zay fa Andriamanitra lehibe ianao de manao zava-mahagaga ianao valin'ny vavakay. Amen. Amen. Ok, hiditra amin'le prière et partage zany tsika izao. Te Jesosy dô zay vao tonga.
Ny thème moa zany efa io hoe maharitra hatramin'ny farany somary averiko kely ihany satria misy voatonga hoe le thème antsika eto zany le hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena fa tsy resaka hoe mariage le izy na hoe inona. De ny anombohako anazy angambany hamaky an'ity teny ity ao amin'ny Jakoba 1:5-5. Ary ny filàna rehefa torotoroina de miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. Ty teny ity zany milaza ny hoe ohatry ny ahoana ny progression an'ny fahotana zany mahatonga antsika hoe mankany amin'ny fahaverezana zany. Olona ohatran'ny hoe efa manana ny Jesosy zany le resaka eto de mety hoe rehefa ohatra zany izy mikolokolo an'le resaka fahotana, rehefa tsy mibebaka izy zany de lasa tonga hatrany amin'ny fahafatesana le izy. Le zavatra teneniny eo ozy izy de hoe ny filàna ozy izy rehefa torotoroina de miteraka ota. Zany hoe ianao zany rehefa ohatrany hoe misy ohatrany hoe désir zany tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ao anatinao, mety hoe resaka sexuel le izy mety resaka hoe fitiavam-bola le izy tsy haiko hoe inona le izy. De rehefa ohatra izy zany avelanao hanjaka ao anatin'ny fiainanao de iny lasa miteraka ota avy eo, lasa mitondra anao any amin'le fahotana zany. De ny ota indray ozy izy rehefa tanteraka de miteraka fahafatesana. De eo indray zany rehefa manoto ianao ka ohatra hoe tsy mibebaka ianao anatin'le izy fa ohatrany hoe avelanao haniry zany le fahotana de farany le izy lasa mitondra any amin'ny fahafatesana. De le fahafatesana eto moa zany fahafatesana ara-panahy, mety possible koa hoe sady maty ara-panahy ianao no maty physiquement mihitsiny anatin'le izy. De ohatrany hoe misy histoire kely moa zany hitako hoe ahafahantsika micomprendre an'le zavatra zany, zay concept zay. De ohatrany hoe hanao comparaison kely tsika ana olona anankiroa. Ny olona anankiray de Jodasy de ny olona anankiray de Petera. Ie. Inona no nahasamihafa an'zareo zany inona mahatonga an'le iray hoe zareo zany samy mitarahiry an Jesosy fa le anankiray nefa naharitra hatramin'ny farany ihany izy finalement, fa ny anankiray nefa fahafatesana no niefarany. De différence an'zareo teo am'le période hoe na teo an Jesosy, teo am'le période hoe afaka le période-ny hoe nitombo zany izy, nitombo ara-panahy ahafahany tena hoe mijoro avy eo rehefa ohatrany hoe tonga ny problème sy ny sisa. De vakintsika zany ao amin'ny Jaona 12:4-6 ary hoy Jodasy Iskariota anankiray tam-pianana ilay efa hamadika azy, nahoana io menak'io tsy amidy denari 300 ka nomenany malahelo, ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahiany malahelo fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Eto amin'ity contexte ity zany mbola tsy tany amin'ny hoe Jesosy efa hoe ho faty sy ny sisa, fa mbola tany aloha ity, mbola hoe niaraka tamin'i Jesosy izy. De tao anatin'izay izy le fahotana zany tsy mibebahany le izy fa ohatrany hoe navelany haniry teo le resaka fitiavam-bola, le resaka fangalarana, navelany haniry teo le izy. Ny différence indray nefany Petera de anisan'ny ohatrany hoe top 3 ao anatin'ny olona akaiky an Jesosy nandritra ny Jesosy teto tamin'izy teto tany zany nanao ministèrany de rehefa miteny de hoe Petera, Jaona de Jakoba, reo foana no tena hoe miaraka am Jesosy. Misy fotoana ary misy miracle ataon'i Jesosy de reo telo reo ihany no ohatrany hoe présent anatin'le izy. De zay zany différence hoe Petera nanana intimité tamin'i Jesosy, nanana proximité tamin'i Jesosy, fa i Jodasy Iskariota navelany haniry le fahotana, navelany hanjaka le filàna le anatin'le hoe fitiavam-bola. De tonga am'zay zany de tonga am'zay zany le problème hoe efa ho faty Jesosy. De Petera moa zany nanao dégâts koa izy nikapainy ny sofiny malakô de avy eo izy nandahan'i Jesosy intelo. Fa voasoratra tao anatin'le izy hoe tany amin'ny farany ozy izy hoe rehefa avy nanoto izy ozy izy
De nitomany amin'ny teny frantsay moa izy hoe Pierre pleura hozy izy amèrement, zany hoe tena nitomany niaraka tam'le fangidiana zany hoe ny tao am-pon'ny Petera zany tena tsapako be tanatin'io hoe tena tsy te hita raha iran'i Jesosy izy fa nefa tsy vitany le izy. Hitanareo le Petera le niteny ohatran'ny hoe nanome toky an' Jesosy hoe za de tsy hamadika anao zany, de tena tany anatin'ny fony iny zavatra iny fa Jesosy nefa nalala hoe ho lavo Petera na de tany anatin'ny fony ara na de tao ara le hetaheta hoe hijoro. De zay zany le différence tanatin'le izy hoe tena hoe le proximité de eo koa hoe rehefa une fois izy latsaka de tena hoe nanenina izy tao anatin'le zavatra nataony. De i Jodasy indray rehefa ino moa zany rehefa namadika an' Jesosy izy zany de tsy nisy an'zay hoe tsy ohatran'ny hoe le proximité le tsy fisiana proximité zany nahatonga an'i Jodasy hoe tsy tafaverina intsony. Hitanareo ohatrany hoe tonga de rehefa une fois moa zany nisy an'zay teny zay mihitsiny tao hoe alohan'ny Jodasy andeha hamadika an' Jesosy zany de hozy izy hoe Satana hozy izy niditra tao amin'ny Jodasy. De ohatran'ny hoe lasa niala zany le fanahin'Andriamanitra fa Satana niditra tao. De à partir an'teo zany hitako hoe tsy possible intsony ny ahavitra ahatonga an'i Jodasy hoe voavonjy zany satria misy an'le teny iny hoe amin'ny Hébreux 6:4-6 hoe 4-6 hoe fa zay efa nohazavainy indray mandeha hozy izy sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainany ho avy nefa nihemotra de tsy azo havaozana indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azo ho fahamenarana. Zany hoe na i Jodasy na i Petera zany efa nandray an'le efa nigoka an'le puissance an'Andriamanitra ry zareo. Hitanareo tany amin'ny Matthieu 10 nirahana daholo ny mpianatra 12 de mpianatra 12 reo nanao miracle daholo tanatin'le izy nasitrana ny marary ry zareo namoaka démonie ry zareo de compris tao zany Jodasy tanatin'le izy. De Jodasy zany efa nigoka an'le ina moa le ina moa le ino anaran'izany efa nigoka an'le herin'Andriamanitra izy fa nefa izy nihemotra de nahatonga anazy hoe tsy ny différence an'zareo zany le anankiray zany ohatran'ny hoe niaina fiainam-pamasinana fa sendra latsaka fa ny anankiray indray nefany tena hoe navelany haniry le fahotana tsy mibebaka mihitsiny izy zany mbola tany aloha be de efa tsy mibebaka izy fa navelany haniry le fahotana navelany hiakatra le fitiavam-bola de lasa nanota izy nangalatra de aveo navelany tao foana zay zavatra fa tsy nety mibebaka izy de farany tena hoe tonga tamina stady izy zany hoe considéré hoe nihemotra de niala tao aminy fanan'Andriamanitra de niditra tao aminy zany ny devoly tanatin'le izy de tsy possible ho avitra intsony izy satria raha ohatra hoe mbola ohatran'ny hoe miverina misakrifia an' Jesosy izy zany raha ohatra hoe mbola ho voavonjy ao aorianan'izay fahotana nataony zay de zay angambany le izy Izy mamperitreritra be hoe tsisy miteny mihitsy hoe tamin'ny naniraka ny izy 12 Jesosy na tamin'ny naniraka ny izy 70 Jesosy de hoe voasinganina manokana zany hoe Jodasy tsy mivoaka ny devoly androany na hoe diso ny faminanena nataony na hoe tsy sitrana amin'ny marary nentina nametrahany tanana fa hoe tsisy an'izay mihitsy zany hoe fa rehefa miverina ny mpianatra de niaraka niteny daholo hoe hafaly be daholo zay hoe tapaka kely le izy vetivety kely aloha zasy eo mahatonga an'ity toizako eto izy
De inona moa ilay tsy haiko ny teneniko teo hoe mampieritreritra be ho aho zany ilay izy hoe Jodasy tao anatin'ilay 12 any irahan'i Jesosy tao anatin'ilay 70 any irahan'i Jesosy de tao anatin'izay fotoan'izay niaraka niteny daholo ilay mpianatra rehetrarehetra hoe na ny demonia ary hozy izy manaiky anay noho ny amin'ny anaranao. De Jesosy niteny tamin'izay hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy hozy izy fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. De ohatry ny hoe tsapako be zany ilay an'ilay izy hoe ohatry ny efa fantatry Jesosy zany ilay izy teo amin'ny moment iny hoe satria nareo mampiasa ny anarako de mivoaka ilay demonia, satria nareo mampiasa ny anarako de tanteraka ilay profesia, de sitrana ilay marary, de ohatry ny hoe misy tanan'Andriamanitra ny asa rehetra, ilay asa lehibe atao amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefany fantatry Jesosy hoe aminareo ireo misy izay tsy haharitra hatramin'ny farany, tsy ho vonjena ny amin'ny farany. Raha ny tena enjana tamin'ilay izy de tany aloha de efa tena hoe hitako hoe mahery vaika be ny antsoin'i Jesosy an'i Jodasy hoe ny anankiray aminareo izy de devoly. Tena izay mihitsy ny teneniny. De ohatry ny hoe mampieritreritra be mihitsy ilay izy zany hoe tsika moa tamin'ny heriny no temantsika le resaka mpaminany sandoka de somary mitohy amin'izay zavatra izay ilay ity temantsika androany ity hoe ahoana moa zany hoe ahoana zany le resaka manko tamin'ny farany le hoe mpaminany sandoka misy hoe nanomboka tao amin'ny finoana niaraka taminareo ihany hozy izy Petera fa niala izy hozy izy de tsika rehetrarehetra zany mila mitandrina daholo satria possible ho latsaka amin'izay daholo tsika de manino ity de za zany ohatry ny hoe te hiantso antsika rehetrarehetra misy an'izay fahamelona zay hoe tsy hoe garantie foana famonjena hoe io andrian'i Jesosy ianao zany de ok zany de afaka manao izay tiana fa efa mankany an-danitra zao. Tandremo ny any amin'ny testameta vaovao ny any amin'ny epistily mamerimberina foana mihitsy Paoly hoe tandremo hozy izy azony tsara ilay finoana, azony tsara hatramin'ny farany ilay finoana satria hozy izy sao de niasa maina hozy izy zay, sao de nikely very maina hozy izy ny ainay. Fantatry Paoly mihitsy hoe be dia be ny sakrifisy nataony mba hoe ahafahan'ilay filazantsara tonga eo amin'ireo olona ireo, ahafahan'ireo olona ireo mandray ny filazantsara, ahafahan'ireo olona mitombo amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. De raha ohatra ireo olona ireo hoe tsy mitandrina fa ohatra hoe iainaina ny fahatany eny fotsiny ilay izy de ohatran'ilay nitenen'i Jona teo moa zany hoe rehefa misy fakana fahotana manomboka maniry de avelanao mitombo any ilay izy de farany ianao tena hoe miemotra zany de hoe very de lasa ilay aina rehetrarehetra natolotra tamin'ilay zavatra rehetra natsangana tao anatin'izay firy taona izay zany maty fotsiny ilay izy de tena ohatry ny hoe misy an'izay anina be zay zany anaty baiboly hoe mila alerta be tsika anatin'ilay izy fa amin'izao manko ohatry ny hoe misy rivo-pampianarana mitsoka zany hoe tsy isy an'izany hoe mety very ny famonjena sy ohatran'izao rehefa eo an-tanany iray ianao de tsisy marombaka izay eo an-tanany hozy izy le teny oui tsisy marombaka izay eo an-tanany iray fa rehefa misafidy ianao hiala teo an-tanany de tsisy afaka ataony hoe sambotra anao hoe izy forseko atao anatin'ny tanako ato ianao. Andriamanitra zany miezaka foana hoe satria ianao zany efa zanany de miezaka foana izy ataony foana zay possible rehetrarehetra azo atao hoe hamerenana anao fa rehefa tena hoe misendurcir foana fonao de farany tena tonga any amin'izay hoe niemotra de any amin'ny fahaverezana. Le image le izy zany ohatran'izao hoe tsika hozy izy any amin'ny Efesiana toko voalohany hoe naadopten'Andriamanitra iray hozy izy esprit d'adoption zany hoe naadopten'Andriamanitra iray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ilay fahafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de rehefa mandray an'i Jesosy tsika de lasa zanak'Andriamanitra iray indray de eo tsika zany mandray an'ilay zavatra tsara be ohatran'ilay tantara tsy haiko hoe conte de fées ve ny ilazana an'izany hoe nisy ankizy nahantra kely izy de nisy mpanjaka de niadopte anazy le mpanjaka de rehefa zanak'ilay mpanjaka izy de lasa mahazo accès amin'ilay richessen'ilay mpanjaka rehetrarehetra, misy serviteur manompo anazy sy ny sisa fa ataoko izany hoe nandeha fotoana de mahita zavatra mahafinaritra anazy ihany ilay ankizy io raha ataoko tsika hoe lehibe izy zany io olona io de nefa io zavatra io an'ny fahavalon'le mpanjaka
De efa miteny le mpanjaka hoe tsy possible ho aly izy ohatrao sy ohatrao. Fa miasista foana izy. Zavatra rehetrarehetra ataony an, tsy miaina en tant que ohatrany hoe tsy miaina ohatran'le zanak'le mpanjaka io. Fa ny zavatra ataony an, verina miaina ohatran'le raha le exemple zany ohatrany hoe le olona mpangalatra na hoe tsy haiko zany e, ohatran'izay. De farany an, nitenin'le mpanjaka hoe bon, raha tsy tianao ara le maha zanako an, de avotsotro ary zany, ok ary zany, afaka mandeha ary zany anao, inona moa ny azoko atao, za ve moa afaka i-insiste be aminao hoe forceko tsy maintsy zanako eto ianao. Fa rehefa tsika misafidy constamment zany tsika hoe tena hoe manohy misafidy foana hoe anota, manohy misafidy foana hoe za tsy hisafidy an Jesosy, de farany hozy Andriamanitra hoe ok ary afaka miala zany anao rehefa zay zany e, tsy tazona anao misimisy kokoa rehefa zay. De zavatra mitranga matetika, ohatran'le nisy live anankiray zay zany tantaran'ny Samson hoe tam'izay moa zany zaran'le salamo 73 hoe iasa fa nitaraina tamin'Andriamanitra zany izy hoe zao hozy izy isan'andro ohatrany hoe voakapoka foana isa-maraina hoe zao indray zany tsy mety, de amboarina foana de zao hozy izy ino moa filazan'izany e, zao hozy izy niala ny ratsy fanahy satria le ratsy fanahy hozy izy prospère amin'ny zavatra ataony, ohatrany hoe tsisy inona mahaory anazy sy ny sisa. De nefany hozy izy any amin'ny farany Andriamanitra manino ty, nasehoan'Andriamanitra anazy zany any amin'ny farany no tonga le fitsaran'le olo, de ohatr'izay mihitsy no mitranga rehefa le hoe mi-insiste tsika hoe tsy mety mihaino an'le feon'Andriamanitra mampibebaka atsika, tsy miteny intsony izy, manomboka tsy miteny intsony izy, tena mila mitandrina be zany, tena zavatra tena farak'izay dangereux zany hoe ianao efa naheno feon'Andriamanitra de manomboka tsy maheno intsony, manomboka tsy miteny intsony izy. De ny zavatra mila atao zany, mila miverina eo amin'i Jesosy indray ianao hoe fa manino ianao no tsy miteny, de hiteny tonga de vao miteny ohatr'izay ianao de maneho izy hoe kay ianao efa niteneniko ety de ianao tsy mihaino, de mila mibebaka tsika amin'izay, de mamerina le fifandraisana, tsika nge vao hifoha fotsiny tsika mibebaka de zay le tenin'Andriamanitra hoe raha miaiky ny fahotantsika tsika hozy izy de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika, manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Lasa ohatrany hoe tonga de nitozako be le anana. Mety mihitsy zany ka. Ny anona fotsiny zany hoe concrètement zany a, mila mihaino tsara zany tsika ny fanahy masina, tsika hozy izy tempolon'ny fanahy masina, de en tant que tempolo zany a vao misy zavatra tsy clean zany anatintsika de tonga de tonga de misy ohatrany hoe karazana ohatrany hoe tsy à l'aise zany ny fanahy masina rehefa ohatra hoe miara-miaina amina zavatra maloto e. De tonga de miteny foana izy hoe ity zavatra ity mila reglena, ity zavatra ity mila amboarina, de ny toe-pontsika zany tokony tonga de rapide tsika miregle an'iny zavatra iny, satria le izy arak'le teny tao amin'ny Jakoba teo hoe misy étape le zavatra hoe manomboka tamina désir le izy de aveo lasa fahotana, de farany lasa fahafatesana. De tsika zany tokony hoe raha possible de hatreo am'le désir de efa fehezana le zavatra, tsy avela hiakatra le désir. Ohatra hoe ianao raha ohatra hoe latsaka anatin'ny fijangajangana foana de ajanony le mijery zavatra mahatonga anao hoe ohatrany hoe lasa vao hoe mihetsika zany le désiranao any anatinao any. De mipetraha koa amina toerana hoe tsy ho tenté zany e. Raha ohatra hoe miaraka amin'olona ianao de aza mandeha mitokatokana any anatina efitrano hoe nareo roa rery, fa mandeha any amin'ny public. Zavatra ohatr'izay zany eo amin'iny hoe etapena hoe désir iny. Rehefa lasa fahotana moa zany le izy de tena mila hoe tonga de mibebaka aingana ianao rehefa une fois miteny aminao ny fanahy masina hoe ianao no nanao an'izao zavatra zao, tsy mety zao zavatra zao. De le izy mety hoe indraindray mety eritreretintsika hoe zavatra tsotra le izy, mety hoe zavatra hoe fa maninona koa ianao ry Jesosy no ohatrany hoe mikritika anahy am'ty zavatra ity. Ohatra hoe ataoko exemple fotsiny ohatra hoe misy jeu zao ohatra lalaovinao de efa manomboka andevozan'le jeu ianao de miteny anao Jesosy hoe ajanony io jeu io fa lasa andevona io jeu io ianao. De indraindray tsika lasa ohatrany hoe tonga de manao protéger be zay hoe manao ohatrany hoe miaro tena be zay hoe
Ka io kosa anie mba afaka ialako voly ka zany tsisy atao mihitsy ny sy ny sisa sy ny sisa. Fa nefany tokony hoe manana an'zay toe-po zay zany tsika hoe obéissant anatin'le izy hoe vao miteny zay zao tsy mety ty zavatra ty fa lasa andevo ianao ohatra de tena tonga de manaraka an'le zavatra tenenina. Ohatran'ny hoe miresaka an'izany tsika de te haka fotoana zany hoe ivavahantsika tsy hoe za irery fa tsika rehetrarehetra zay atao amin'ny live na ianao zay amin'ny replay koa haka fotoana mihitsy tsika aloha zao andinihan-teny anatrehan'Andriamanitra. Mety ozy izy nareo hoe fatao mandiny tena foana koa ty live reto reto fa misy antony le izy matoa zay zany aloha ny itarihan'ny fanamasina hoe hozaraina amintsika satria zany dikan'izany de hoe misy olona manamaivana le resaka fahotana manatrika mahita an'izao live zao. Misy olona zany eto mandeha am-piangonana ianao nefa ianao rehefa tenenin'Andriamanitra ty fahotana anankiray izay efa fantatrao ty hoe milibebahany ty de manamafy sofina ianao, manamafy antoka ianao, manamafy fo ianao hoe tsy maninona zany io fa rehefa anona mibebaka ihany. Fantandremo fa rehefa tena hoe kolokoloina foana le fahotana tsy ho tonga intsony le point hoe afaka hibebaka ato aoriana ato satria tellement efa mafy le izy de efa lasa le hoe mitarika fahafatesana amizay le izy amizay de hanao an'izay hoe hangataka aokany tsirairay zany tena hoe andiny teny ao anatrehan'i Jesosy le izy tsy hoe entina mitahotra hoe inona daholo re zany tsy mety aminazy zany ohatran'izao fa mangataka ny fanamasina tsika hirevele amintsika hoe Jesosy misy zavatra ve aminahy, zavatra ataoko, fomba fisainako, toe-poko zay hoe tsy manome voninahitra anao de le izy aza mieritreritra ianao hoe resaka fijangajangana ihany na hoe resaka halatra, fitiavam-bola, zavatra hoe grave be araka le eritreretin'ny olona fa le izy mety zavatra tsy eritreretinao de zay mihitsy le mahatonga antsika hoe maka fotoantsika aloha de Jesosy no mirevele amin'ny tsirairay hoe ty zavatra ty de ohatran'ny hoe mbola te hiteny kely ihany anatin'le izy hoe indraindray le resaka fanamarina tena zany matetika zany zay rehefa ohatran'ny miresaka amin'olona sy ny ohatr'izay de mahita ka foana hoe misy olona zany ohatran'ny resaka méditation ohatra zao nanao méditation izy zany méditation tsy hoe méditation hoe baiboly izy fa zavatra occulte zany de ny zavatra tenen'le olona de hoe ka zany nanandrana fa tsy nety le izy de ianao zany ohatran'ny hoe le olona zany ohatran'ny hoe rehefa tsy nety zany ve le izy de tsy fahotana zany fa ianao le fait hoe nanandrana fotsiny ianao de efa fahotana le izy de tsika zany tokony manana an'izay toe-po zay hoe aleo diso miverina mibebaka toy izay hoe nisy zavatra de nataontsika hoe tsy fahotana rangahy iny satria zao fotsiny aleo zany tena hoe hibebahana daholo izy na hoe tsy nety ary le zavatra na ohatra hoe nanana intention fotsiny ary ianao hanao an'le izy de aleo tena hoe mibebaka foana ao anatin'le izy fa tsy manamary-tena hoe ka zao fotsiny io na hoe ka ty fotsiny le izy ny problème raha ohatran'izay raisitsika le izy hoe ohatran'ny hoe gouvernement Andriamanitra de tsika le citoyen de miteny amin'le gouvernement tsika tsy voadepasiko ange le lina efa teto fotsiny fa ny tokony andraisantsika anazy ohatran'ny fifandraisam-pitiavana foana hoe raha miaraka amin'olona ianao zay moa mamerina an'izay foana izay exemple izay foana hoe fiarahana amin'olona satria ohatran'izay mihitsy le miaraka amin'ny Jesosy hoe fifandraisam-pitiavana ohatran'izay le izy raha miaraka amin'olona ianao de le olona mety hoe tsy tena nampirafy izy fa ohatran'ny hoe ny fony ohatra mety efa lasany amin'le olona ohatran'ny hoe raha ohatra zao hoe anatina couple zany de mety hoe lasa le olona ray indray no important kokoa aminao noho le olona miaraka aminao zany de zay zany ohatran'ny hoe mbola tsy tena hoe nampirafy zany ianao anatin'le izy fa nefa le olona malahelo amin'le zavatra de ohatran'izay mihitsy le izy hoe aza raisina hoe tenir cahier ve zany le izy hoe ty zany score hoe za nanota na za tsy nanota fa hoe fifandraisana amin'ny Jesosy hoe raha nanao zavatra ohatran'izao de mety de nampalahelo anazy le izy ka raha nampalahelo anazy le izy de responsabilité ako zany tokony hoe mifona aminazy hoe ohatran'izao sy ohatran'izao manao dingana hoe hisy ratirampena ao anatin'le izy de bon raha antsika hivavaka ok
Jesosy eo mangataka ny fanahinao zay Jesosy hiasa amin'ireto olona tsirairay avy izay mijery an'izao live zao a. Anao Jesosy ny tena hoe fanahinao Jesosy no mampiaiky ny fahotana. Afaka Jesosy tena hoe hitondra mazava ianao Jesosy anatin'ny fiainan'ny tsirairay avy. De le mazava Jesosy ny tena hoe hamirapiratra de ampisiho ny tsirairay hoe inona le asa ratsy mbola ataony, inona le zavatra mbola hoe tsy mety ataony, inona le fahotana mbola tsy mety ataony. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy hoe n'inona esprit ana orgueil rehetrarehetra mahatonga ny olona hoe mieritreritra hoe efa okay, efa milamina ny zavatra rehetrarehetra, za tsy manota zany intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-jara fiafana anatin'ireto mpijery ny live reto. Zany fanahy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka Jesosy tena hoe ianao hitondra fanetretena ao anatin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tena hoe ampio zay Jesosy hanetri-teny eo ambany tana-maherinao a. De hibebaka Jesosy eo. Fonona Jesosy tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay mety hoe nataonay nampalahelo anao. Fonona Jesosy tamin'ny zavatra rehetra izay mety hoe tokony nataonay nefa tsy nataonay. Fonona Jesosy tamin'ny zavatra rehetrarehetra izay efa noteneninao mazava hoe tsy tokony atao nefa mbola niforsenay ihany hoe atao. Fonona Jesosy ny amin'ny décision rehetrarehetra izay hoe niteneninao zay hoe azo atao le izy de nefa lozany nihaino feon'olona Jesosy tanatin'le izy hoe ny olona rehetrarehetra miteny hoe ataovy, ataovy, ataovy de lasa nanao an'le izy zay. Fonona Jesosy ny amin'izany tahotr'olona zany. Fa mivavaka Jesosy amin'izao fotoana izao hoe restaureo indray Jesosy ny tahotra anao. Monka Jesosy tena hoe atahotra anao zay. Ianao Jesosy de Andriamanitra marina. Andriamanitra marina ianao. Tenin'Andriamanitra Jesosy miteny hoe tokony tsy hisy zay hoe zay efa ao anatin'ny ohatran'ny hoe efa anatin'ny famille anao hoe efa zanakao a. Fa tokony hisy an'izay tahotra zay foana zay Jesosy hoe ianao le Andriamanitra greffe anay a ao anatin'le hoe greffe anay ao anatin'le voaloboka zany. De ianao koa zany le Andriamanitra afaka manaisotra anay ao anatin'le izy rehefa hitanao hoe tsy mamoha zay. De aoka Jesosy tena hoe hipetraka any anatinay Jesosy zay tahotra zay hoe ny famonjena de zavatra mety ho very fa raha tsy kolokoloina tsara. Aoka Jesosy tena hoe hisy an'izay ohatran'ny hoe hitandrina zay Jesosy anatin'le fiainana hoe rehefa misy zavatra ohatran'ny hoe misy désir Jesosy aty anatinay hoe tady hanjaka de tena hoe ho mailo zay Jesosy anatin'le izy de tonga de se mettre en place zay Jesosy hiova place zay Jesosy mba tena hoe ho afaka zany désir zany. De raha ohatra Jesosy hoe misy fahotana tena hoe andalovanay a de meo anay Jesosy le fota ao anatin'ny petera hoe tena hoe alahelo mafy Jesosy eo. Meo anay koa Jesosy le toe-po hoe tena hoe te hankatoha anao. Hoe raha ny ao anatin'ny fonay de tena hoe tsy hitrahiranao. Meo anay Jesosy zany toe-po zany satria zany toe-po zany Jesosy ny ahafahanay tena hoe mandeha lavitra. Zany toe-po zany Jesosy ny ahafahanay hoe rehefa sendra lavo zay a de tena hoe tonga de mibebaka de tonga de miverina aminao. De omeo anay Jesosy zany toe-po zany. Aoka Jesosy ny fovato rehetrarehetra ho potipotika amin'izao fotoana izao. Zay fovato rehetrarehetra mahatonga anay hoe tsy mahavita mihaino ny feonao Jesosy eo. Fa ianao Jesosy miteny hoe anio raha hihaino ny feoko nareo a de aza manamafy ny fonareo. Aoka Jesosy tena hoe tsy hanamafy ny fonay zay tsirairay avy. De misaotra anao zay Jesosy eo. Amen. Jesosy eo mivavaka izay tompo androany a amin'ny anaran'ireto olona rehetrarehetra izay manatrika ny live reto a. Sy izay olona mbola ao avy amin'ny replay a. Mifoana izay Jesosy noho ny amin'ny havinavina. Tsapako be mihitsy Jesosy ohatran'ny hoe misy ohatran'ny fanoherana be zany le teniteneninay eto hoe mety votsitra le famonjena. Hoe mila mitandrina anatin'le izy. Misy olona ohatran'ny hoe tsapanay be mihitsy hoe manamafy fo anatin'le izy a hoe tsy maninona zany io fa nareo ohatran'ny hoe sensible loatra, religieux sy ohatran'izao. Mangataka Jesosy tena hoe hiditra ao anatin'ny tsirairay a le fanahy ny fahatahorana an'i Jehovah hozy ny teninao. Le fahatahorana anao Andriamanitra Tompo a mba tonga anay tsy hisangisangy amin'ny resaka fahotana, mba tonga anay tsy hisangisangy amin'ity resaka famonjena ity fa ny teninao milaza hoe mila tazomina, mila hoe miady tazomina amin'ny tahotra sy ny ovitra hozy izy le famonjena izay anananareo. De mivavaka Jesosy hoe indraindray zay eto amin'ny live eto rehefa mivavaka de ohatran'ny hoe mangataka hoe
hoe soronao ny tahotra mahatonga ny olona hoe matatahotra be sao de tsy mety daholo le atao fa androany ahy Jesosy mahatsapa hoe contraire an'izay le zavatra ilaina hoe mba tena hatahotra Jesosy le olona tsy ho sasà Jesosy anatin'le izy hoe ianao ve mpanompon'Andriamanitra de ianao mijangajanga ianao ve mpanompon'Andriamanitra ianao ve manana responsabilité ao am-piangonana de ianao mangala vola ao am-kesy Jesosy mangataka tompo tena hoe hidiny eto amin'izao fitoerana izao mihitsy ny fanahinao tena hoe ahatonga saina ny olona rehetrarehetra anisy conviction any anatin'ny foniny tsirairay hoe tsy mety ny zavatra ataony de mila mibebaka izy fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao fa Andriamanitra hoe mamaly ny tsirairay araka ny asany mangataka Jesosy tena hoe ho tonga tena iraikitra tsara ny anatin'ny fosiny saina mampanahy ny tsirairay eto hoe izay afafan'ny olona de ho jinjainy amin'izao fotoan'izao tena manonona izany tena hoe ho tadidin'izay olona rehetrarehetra manatrika an'izao live izao izany teny izany ka raha mikikitra amin'ny fahotana izy de amin'ny fotoana izay hoe ilatsahan'ny fitsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany de ho tsaroana hoe efa niteny Andriamanitra fa izy ny tsy nety ny aina mangataka Jesosy hoe tena hoe hiverina amin'izay attitude zay zay Jesosy en tant que firenena mihitsy zay tena hoe hiverina amin'izay attitude matahotra an'Andriamanitra zay zany mahatsapa Jesosy hoe ohatran'ny hoe tsisy intsony le tahotra anao tsisy intsony le fanamasinana ny zavatra masina fa ohatran'ny hoe atao vazivazy ny zavatra rehetrarehetra ohatran'ny hoe eritreretina olona ohatranay ihany ianao mangataka Jesosy mba tena hoe misy teninao zay hoe raha tompo aho ozy izy de aiza zay tahotra raha ray aho de aiza zay ajako mangataka Andriamanitra hoe mba tena hidina anatin'ny tsirairay zay tahotra anao zay amin'ny mahatomponay zay ajanao zay amin'ny maharainay mangataka Andriamanitra hoe tena hoe hiankohaka eo anatrehanao zay amin'ny maha-olona ao anay tena amin'ny maha-Andriamanitra anao Jesosy Jesosy mivavaka hoe esoriny anatin'ny tsirairay le tena hoe eritreritra hoe ohatran'ny hoe kilalao le izy ohatran'ny hoe afaka misangisangy zay anatin'le izy de na ohatran'ny hoe milalao ara zay zany hoe hijery porno zay nefa izay miteny hoe nefa izay vao avy nandeha mivavaka na hoe tsy haiko zay zavatra hoe fahotana mahazo ny tsirairay zay hifikiran'ny fony tsy mety hibebahany nefa izy efa mitombo an'le ara-panahy vavaka Jesosy ohatran'ny hoe mahatsapa be mihitsy le resaka avinavina hoe ianao olona mandeha mivavaka mamaky baiboly sy mivavaka sy ny sisa de mieritreritra ianao hoe tsara noho ny hafa mitsara ny olona ianao masika ianao miteny amin'ny hafa mandratra ny olona ianao de ianao nefa tsy mieritreritra an'le izy akory hoe tsy mety ny ataonao fa ianao mieritreritra ianao tsara indrindra satria hoe ianao mivavaka Jesosy mivavaka amin'izao fotoan'izao ka fananao masina tena hoe ahatonga conviction amin'ny fonjany olo izany ahitany Andriamanitra hoe ohatran'ny Paoly izy hoe izy mieritreritra manompo an'Andriamanitra izy kanefa Jesosy niteny anazy hoe maninona ianao no manenjika anahy maninona ianao no mipersécuté anahy mandratra ny fiangonako ny ataonao mandratra ny reto madinika reto ny ataonao vavaka Jesosy an'izany olo izany tena hoe asehonao anazy mihitsy le fahamasinanao ohatran'ny nataonao tamin'ny Isaia Jesosy le vision le fahalebiazany le voninahitra sy le fahamasinan'Andriamanitra nahatonga anazy hoe izy efa mpaminany izy efa mpanomponao izy efa tena hoe nampiasainao be sy ny sisa fa tonga saina izy niakohaka izy niteny izy hoe lozaka ozy izy fa maloto molotra eto amin'ny firenena maloto molotra mangataka hoe tena anana an'izay expérience zay Jesosy ny tsirairay miaraka aminao amin'izao fotoan'izao hoe hatsapanay Andriamanitra hoe masina ianao de mila miankohaka eo anatrehanao zay tena hoe tsy hevitena ho zavatra Jesosy tsy hevitena hoe zay ny tsara indrindra na zay ny ohatran'izao fa zay rehetrarehetra nananay na inona io zavatra tsara nananay io de avy aminao zany raisinay avy aminao zany afaka tompo hoe ho an'izay olona Jesosy nahita olona izy nahita olona izy ohatran'ny hoe manana toetra ratsy ohatr'izao sy ohatr'izao manao zao de mieritreritra hoe iny tena ohatr'izao sy ohatr'izao mihitsy fa ianao io mihitsy le faly miresak'olona le faly manao mifosa sy manaratsy olona tena hoe mampalahelo ny fon'Andriamanitra le izy mivavaka ho an'le olona ve ianao zay hitanao hoe nisy zavatra tsy mety teo amin'ny fiainany ny andraikitritsika de mitady ny hamonjena ny hafa fa tsy mifosa anazy mivavaka Jesosy mifona Jesosy amin'ny anaranay mpivavaka satria zahay mihitsy ny tena malaza hoe manana an'ity hoe mifosa de miresak'olona de manaratsy ny hafa de ohatran'ny hoe indraindray adininay hoe ianao no sitonanay tany amin'ny fotaka nangalanao anay fa tsy hoe zahay no efa tsara mifona Jesosy ny amin'le comparaison satria tena milaza tsy hevy zay mampitany tenany amin'ny hafa mifona Jesosy amin'le hoe mampitany tenanay hoe zay efa ohatran'izao zay manao zavatra ohatran'izao de ny hafa tsy ohatranay vavaka Jesosy hoe tena mba hoe tena
mikoky ato anaty tranonao zay Jesosy dia mangataka hoe brise eo Jesosy any oriko izany brise eo Jesosy ny araka ilay teny zao teo hoe fo vato rehetrarehetra fa aoka hiverina fonofo zay ao anaty tranonao aoka hiverina fonofo zay dia aoka Jesosy tena hikoky ao anaty tranonao indray zay atsiaro zay hoe fahasoavana no namonjenanay fa tsy avy amin'ny asanay izany fa andreo hisirehare hozy ny teninao dia mba hatsiaro an'izany zay Jesosy hoe fahasoavanao no namonjenao anay famindram-po raha ohatran'izao zahay fa tsy hoe zay kory tsara noho ny hafa dia mangataka tompo hoe mangataka Jesosy hoe tena hoe anaiko torotoroana zay Jesosy amin'ny alalan'izao vavaka atao zao mba tsy hiandry zay hoe hilatsahan'ilay vato hoe ho mongomongo tsy hiandry zay hoe hisy fitsaran'Andriamanitra hitrango eo amin'ny fiainanay zay vao ho tonga saina fa mba tena hoe mba hoe ho tonga saina dia izao Jesosy dia anova ny lalànay hanome voninahitra anao ny fiainanay dia atahotra anao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao afaka hoe mba tsy ho raisin'ny olona Jesosy hoe ohatran'ny hoe mitana score ilay izy hoe za tsy nanota za nahavita nijoro ateto za ohatran'izao sy ohatran'izao fa mba hoe ho raisinay ohatran'ny relation ilay izy Jesosy tena hoe relation miaraka aminao dia hifandray aminao foana izay hanontany anao foana izay ny zavatra mahafinaritra anao sy mampalahelo anao sao dia hoe sanatria hoe zay efa migorisa makany amin'ny fahaveresana fa nefa tsy tonga saina mangataka na iza Andriamanitra amin'izao fotoan'izao hoe efa milatsaka tsikelikely makany amin'ny fahaveresana dia mba tena hoe ho sintominao izy amin'izao fotoan'izao ho afaka amin'izany dia amin'ny anaran'i Jesosy manonona mivandy fatorana rehetrarehetra izay misintona ny olona midina makany amin'ny fahaverezana makany amin'ny fiainantsika makany amin'ny fihemorana fa manonona ilay fanahy fahatahorana an'Andriamanitra tena hoe midina ao amin'ny tsirairay izay fanahy fibebahana izay tena hoe hidina ao amin'ny tsirairay dia hahatonga anay afaka mijoro tsara indray dia mihazakazaka indray manohy ny hazakazaka izay napetraka teo anoloana indray misaotra Jesosy eo amen. 20 sady izao tena mandevy mihitsy ilay fotoana. Tena mbola misy zavatra tiako atao kely anatin'ilay izy teo. Any efa sara. Jery fotsiny aloha sao dia misy iny. Jesosy eo. Afaka Jesosy ianao Jesosy miteny hoe ny humiliation izy ianao dia manampy anay hiobeira. Dia mivavaka Jesosy amin'izao fotoan'izao hoe ho an'izay olona rehetrarehetra tsy mety mibebaka aoka tena hoe ho exposenao Jesosy amin'ny fahotany. Aoka Jesosy tena hoe ho asehonao miharihary Jesosy aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fahotana izay hafeniny. Fa mivavaka Jesosy hoe izany zavatra izany Jesosy mba tena hoe tsy hoe vao maika hampiletika anazy Jesosy fa tena hoe hamerina anazy. Ianao Jesosy ny teny hoe izay rehetra tiako no anariko sy fahaiziko ka dia mazotoa ianao dia mibebà. Mivavaka Jesosy tena hoe hatsapan'izany fitiavana izany Jesosy ny olona tsirairay avy izay ho fahaizanao manomboka izao. Tena hoe hatsapan'izany fitiavana izany Jesosy hoe tianao hoe hiverina Jesosy tianao hoe ho restaurena ny fiainan'ilay olona matoa ilay olona fahaizanao. Fa mivavaka Jesosy tena hoe aoka Jesosy ianao ny asa aoka ny tananao Jesosy ny asa dia hikitika Jesosy eo. Indraindray Jesosy izay ohatran'ny hoe rehefa anatin'ilay fahotana dia ohatran'ny hoe intouchable izany. Fa aoka Jesosy ho fantany hoe touchable izy. Aoka Jesosy ho fantany hoe ianao no mikitika anazy, hoe ianao ny ambony indrindra ka tsy azo kitikitiana ianao, tsy azo vazivaziana ianao. Dia misaotra anao izay Jesosy eo. Fa Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra masina ianao sady Andriamanitra fitiavana ihany koa ianao. Dia misaotra Jesosy ny amin'izany ohatran'ny hoe karakteranao izany dia misaotra Jesosy eo. Amen. Amen. Ny zavatra manaraka angamba naka fotoana kely tsika mbola misy zavatra tianao zaraina ve aloha? Ok. Ny zavatra nomaniko moa izany misy interprétation anankiray hafa moa izany amin'ilay izy hoe hitanareo ilay teny hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia izay ny zavatra voarahiko tenenin Jesosy hoe izay maharitra hatramin'ny farany kosa izy no hahita ny famonjen'Andriamanitra hoe misy verset maromaro izany ho jerentsika. Sasany amin'ireto angamba tsy ho jerentsika fa misy tantara izany ho jerentsika tantaran'i Josoa. Josoa 10:10
andiny fahavalo angambany bon vakiko fotsiny le izy de zay alehany eto zany hoe hatramin'ny firy no hitako hoe mety tsara hoe hajanona amizay. Ny anaran'i Jesosy ary hoy Jehovah tamin'i Josoa aza matahotra azy fa efa natolotra eo an-tananao izy ka tsy hisy hajanona eo anoloanao izy na dia iray akory aza. Ary tonga tampoka tamin'ireo Josoa fa nanao lavaly avy tany Gilgaly izy. Ary Jehovah nampifanaritaka ireo teo alohan'ny Israely ary namely ireo tany Gibeona izy ka nahafaty marobe sady nanenjika azy tamin'ny fiakarana mankany Betihorona izy ka namely azy hatrany Azeka ka hatrany Makeda. Ary no nandositra teo alohan'ny Israely teo am-pidinan'ny Betihorona izy. Jehovah dia nandatsaka havandra vaventy taminy avy tany an-danitra hatrany Azeka ka nahafaty azy ary be lavitra ny matin'ny havandra noho izay novonoiny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehovah tamin'ny andro naloran'i Jehovah ny amorita teo alohan'ny zanak'Israely ka nanao teo maso ny zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambony Gibeona ary ianao kosa ry volana ny andohasahany aialona dia nijanona ny masoandro ary nijanona koa ny volana mandra-pahamalon'ny olona ny fahavalony. Dia hatreo angamba no vakiako ny zavatra henoko tenen'i Jesosy anao zany taminatin'le fanomanana an'le live hoe raha ianao zany teo amin'le plasy teo zany efa mibebaka tsika izao dia efa vita zany iny efa réglé zany izao miditra amina resaka hafa indray. Ohatriny hoe te remarque an'izay kely zany hoe nen'Andriamanitra zany ohatran'izay mihitsy ny fomba fitondrany. Miteny izy rehefa misy zavatra tsy mety rehefa mibebaka ianao dia ohatrany dia milamina ny zavatra rehetra zany zao fa tsy hoe hitarina be iny fa rehefa mibebaka ianao dia ok zany dia ity indray zany izao no manaraka hozy izy. Dia le zavatra manaraka zany hoe ity tantara ity nanino teny nisy fahavalo zany niady tamin'i Josoa dia tsy ampy ilay fotoana nandeha nanenjika an'ilay fahavalo zareo dia efa nemaizina ny andro tsy ampy ilay fotoana zany ohatrany hoe mbola tsy vita ilay zavatra tiany Josoa natao dia niteny an'io izy aoka ny masoandro hijanona hozy izy ery dia aoka ny volana hijanona ery dia nijanona masoandro sy ny volana dia nanohy nanenjika an'ilay fahavalo zareo dia ohatrany hoe complète ilay victoire izay vao nijanona ry zareo dia izay fotsiny zavatra henoko tenen'i Jesosy koa tanatin'ilay izy hoe mila maharitra hatramin'ny farany hoe amin'izao fotoana izao izy mety hoe reraka ianao mety hoe mandroso ilay ohatrany hoe mety tsy ampy ilay fotoana eo anoloanao mety hoe misy contrainte samihafa fa te hiteny aminao Andriamanitra hoe aza mijanona fa maharitra hatramin'ny farany tohizo hatramin'ny farany ilay zavatra efa natomboka tohizo hatramin'ny farany raha misy zavatra hoe hitanao hoe ohatrany hoe mety tsy ampy ilay fotoana na tsy ampy ny vola na tsy ampy ny hery dia mangatà amin'Andriamanitra hanao zavatra hiditra an-tsehatra hanao zavatra surnaturel ho anao nisy fotoana efa nanao an'izany mihitsy hoe manao zavatra ianao dia rehefa entinao ambavaka ilay izy dia mahavita zavatra be dia be ianao mijery ianao ny lera mbola mifiry dia mahavita zavatra be dia be ianao mijery ianao ny lera mbola mifiry dia izaho zany tsy miteny hoe ohatrany tamin'ny Josoa ilay izy hoe nijanona amin'ny masoandro na hoe ahoana fa misy an'izay zavatra surnaturel ataon'Andriamanitra izay hoe tsy haiko hoe ohatrany hoe karazany hajanona ilay fotoana ve na hoe ianao tonga dia asiany rapidité be fa misy an'izay zany hoe atosik'Andriamanitra ianao amin'ilay zavatra ataonao rehefa hitany ianao hoe décidé hoe lasa ity dia misy ohatran'izay koa tantaran'ny Gideona ao am-pitsara toko fahavalo jerentsika andiny fahaefatra ary Gideona hozy izy nakany Jordana ka nita izy sy ny 300 lahy teo aminy na dia efa reraka aza mbola nanenjika ihany. Ity tantaran'ny Gideona ity nisy fahavalo tsy tadidiko hoe firy moa zareo teo 135 000 angamba ilay fahavalo dia à la base zany ny saika nataon'i Gideona hoe 23 000 ry zareo zany niady amin'ireo. Izy Andriamanitra hoe be dia be nareo fa ianao fa manjary lasa alainareo ilay voninahitra dia niena ilay izy mandra-pahatonga hoe 300 sisa ry zareo 300 contre 135 000 à peu près zany ilay fahavalo dia tena be dia be maty ny zareo fa nefany mbola ohatrany hoe nandeha nitsoaka ilay mpanjaka niady tamin'ny zareo zany efa reraka ry zareo ilay olon'i Gideona fa mbola nitohizany ihany ohatrany hoe tsy nijanona izy raha tsy tena hoe complète ilay victoire dia tratrany moa ilay nefaran'ilay izy tratran'ilay mpanjaka ireo dia ohatran'izay ilay izy hoe nanao famonjena ho an-dry zareo Andriamanitra teo dia
De maninona ity ohatran'ny hoe zay ny haingo be mihitsy anatin'le izy zany hoe anao mety mahatsiaro reraka am'zao fotoana zao fa aza mieritreritra hoe fotoana fakan'aina zao, aza mieritreritra hoe pause zany aloha zany satria reraka ianao, aza mieritreritra hoe be dia be loatra Jesosy le zavatra mila atao de ahoana zany fa sao de tokony hoe posy kely aloha, fa ny zavatra mila angatahitsika ohatran'ny nataon'i Joshua hoe aoka tena hoe hisy fanampiana surnaturel avy amin'Andriamanitra ho avy eto tena hoe hanampy anay anatin'le zavatra mila ataonay de ahafahanay hoe maharitra hatramin'ny farany anatin'le ady mi-pousser hatramin'ny farany anatin'le izy zay vao ho tanteraka, zay vao tena hita le famonjen'Andriamanitra ianao zany hita le famonjena tanteraka amin'Andriamanitra ianao. De misy tantara kely anankiray fahatelo jerentsika Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo, tantara amin'ny miaramila lehilahy maherin'i Davida. Andiny fahafolo jerentsika ary manarakaraka azy de Eleazara zanaky Dodo zanaky Ahiota, anankiray amin'izy telo mahery teo amin'ny Davida, raha niaiky an'ny Filistina izay niangona hiady ireo ka niakatra ny lehilahy amin'ny Israely. De nitsangana Eleazara ka namely ny Filistina mandra-pahavizan'ny tanany ka efa niraikitra tamin'ny sabatra. Ary Jehovah nanao famonjena lehibe tamin'izany andro izany ka niaka-babo ihany sisa no nanarahan'ny olona azy. De ty tantara ty zany miresaka le hoe ohatran'ny hoe soldat tena hoe niavaka tao amin'ny armean'i Davida. De io Eleazara io zany ohatran'izay nataony hoe tena tsy nijanona mihitsy izy efa crampé ny tanany efa miraikitra am'le outil le tanana tena mbola nitohizany le izy à tel point hoe ohatran'ny hoe izy rery zany niady de ny olona naka an'le vokatra fotsiny. De zay mihitsy zavatra tsapako hoe Andriamanitra misy olona zany eto manatrika an'izao live zao ianao mety hoe mahatsiaro anao hoe miady rery ianao, mety hoe mahatsiaro anao hoe tsisy manampy ianao fa te hiteny anao Andriamanitra amin'ny alalanao mihitsy ny tiako hanaovana famonjena fa courage ianao fa miaraka aminao de rehefa avy eo ianao afaka hitodika hijery hoe ndry zao daholo nataon'Andriamanitra ho an'ny retsi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 
nataoko hatramin'ny farany le ady de mila de ny zavatra anankiray de tsy hijery tantara intsony tsika fa verset anankiroa jerentsika sisa hoe manampy antsika zany ao anatin'le izy hoe ahoana ny atao rehefa le ao anatin'le ady iny ianao zany ahoana ny ahafahanao hoe maharitra hatramin'ny farany anatin'le izy. Efesiana toko fahaenina andiny fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolo amin'ny nofo aman-draha fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamasinana izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo. Dikan'ilay fahatra amin'ny teny frantsay hoe tenir ferme hozy izy. De important hozy izy le hoe mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. De ivavakintsika rehefa eo ivavakintsika tena hangataka an'izay hoe hidiny eo amintsika le herin'ny tompo sy ny herin'ny faherezany ahafahantsika hoe mitenir ferme ao anatin'le combat. De le andiny fahatelo ambin'ny folo izy le hoe manohitra amin'ny andro mahory rehefa vitanareo avokoa de hafatra ianareo. Amin'ny teny frantsay izy hoe quand vous aurez tout surmonté hozy izy de hoe afaka mitenir ferme hoe miatrika zavatra rehetrarehetra mihitsiny ianao de eo ianao mbola mila mitenir ferme indray, mbola mitenir ferme ianao eo satria rehefa après ianao miatrika zavatra rehetrarehetra iny le hoe andro mahory eo ny devoly vao may alefany daholo izay zavatra azo atao rehetrarehetra ahafahany hoe mandavo anao, ahafahany hoe tsy mahatanteraka an'le promessin'Andriamanitra ho anao. De zay zavatra zay zany mila manana zay toe-tsaina zay zany tsika alerta tsara anatin'le izy hoe aza mieritreritra hoe reratreraka fa aloha hipetraka aloha fa aleo ny hafa aloha ny anao fa ianao mihitsy no mila mitsangana, ianao mihitsy no mila miady ao anatin'le izy na inona promesse efa napetrak'Andriamanitra tao am-ponao, inona zavatra hoe na mety hoe tsy voatery hoe eritreretinao ary le izy Andriamanitra ny teny an'izao fa mba hoe nofinofy défi na vision anananao de ianao mila miady hatramin'ny farany, mila mangataka an'le fiadian'Andriamanitra rehetrarehetra ianao ho tafianao de hangataka an'le herin'Andriamanitra tena hoe hanafy anao koa ahafahanao hoe na inona zavatra alefan'ny devoly eo de mba hoe havita mitenir ferme. De te hiremarika kely hoe andiny faharoa ambin'ny folo izy miteny an'io hoe tsy mitolo amin'ny nofo aman-draha tsika hozy izy. Rehefa anatin'le mamay be iny le ady de zavatra tena ataon'ny devoly matetika mihitsy mandefa olona izy
mandefa olona izy manao fotoina antsika na manao zavatra contre antsika na hoe mitady andavo antsika na ohatran'izay de ny tendance antsika zany lasa ohatran'ny hoe le olona no hitantsika hoe ohatran'ny hoe ianona tena ohatran'izao mihitsy tena nanao an'izao antsika iny tena ohatran'izao fa mila tadidintsika hoe le olona tian'Andriamanitra ho vonjena le olona olombelona fitaovana fotsiny zany izy entre guillemets teo an-tanan'i Satana tamin'izy fa ny fahavalontsika de ny devoly de mila miverina tsika hoe miady amin'ny devolitsika miady amin'ny fanaratsiny amin'ny rivotsika matsiarotsika hoe zavatra rehetrarehetra le mitranga io Haiko haingo be mihitsy zay hoe zavatra rehetrarehetra mitranga mampisafotofoto be anao sy ohatran'izany io havizanana be amin'izao io tena hoe ataky ny fahavalo io mahatonga anao hoe mba hahatonga anao hoe tsy posehatra amin'ny farany azonao le victoire complète de zavatra ny ten'Andriamanitra ray farany jerentsika alohan'ny ivavahantsika Isaia 7 eny e vakiko daholo le izy satria ilaintsika le teny 27 hatramin'ny 31 Nahoana no miteny ianao ry Jakoba ary milaza ianao ry Israely hoe miafina tsy hitan' Jehovah ny lalako ary mielina tsy hitan'Andriamanitra ny rariny tokony ho ahy. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehovah izay namorona ny farany tany. Tsy mba mety ho reraka na sasatra izy, tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mampatanjaka ny reraka izy ary izay kely hery dia homeny hery be. Na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitohina mafy. Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Ohatran'ny hoe haingo be fotsiny zany tanatin'le ten'Andriamanitra rehetrarehetra hoe misy olona matsiampy ianao hoe aiza ihany Andriamanitra tsy mba hitanao hoe momba anahy tsy mba aiza le mba rariny tokony ho anahy de mety hoe reraka ianao anatin'le izy fa androany Andriamanitra te hiteny anao hoe raha te hahita an'le rariny tokony ho anao ianao raha te hahita an'le voninahitra oman'Andriamanitra amin'ny fiainanao ianao raha te hahita an'le volamena sy volafotsy ianao de io ny ten'Andriamanitra hoe an'Andriamanitra ny hery izy mampatanjaka ny reraka ozy izy de izay kely hery ozy izy de homeny hery be raha mahatsiaro ianao hoe kely vovoka aina ianao spirituellement vao miady kely ianao de reraka be ianao na vao misy zavatra kely miataky anao de tonga de iny ianao de tafitohany ianao de mangatà hery amin'Andriamanitra izay le hoe miandry an' Jehovah mangatà hery amin'Andriamanitra tena hoe ohatran'ny nataony Josoa teo hoe mangatà amin'Andriamanitra mihitsy hoe midira an-tsehatra ianao Andriamanitra ka ianao tena hiaraka aminahy anatin'izy omeo hery an Jesosy anatin'izy ahafahako manao izay zavatra tokony ataoko de rehefa hanao an'izay ianao de ho hitanao amin'izay le hoe Andriamanitra mampatonga anao hoe na reraka ary ianao teo de lasa matanjaka indray ianao na ohatran'ny hoe nieritreritry hijanona ary ianao teo de nandeha indray ianao niazakazaka indray ianao niakatra tamin'ny elatry ny voromahery indray ianao de izay ny fampaherezana tiako omena antsika hivavaka tsika raha ianao sao de mbola misy zavatra tiana ampiana kely ianao amin'izay zavatra izay sa hoe tonga de hivavaka tsika Tonga de hivavaka. ok ary Vetivety aloha merci amin'le cœur ry ilay tiako de fa iny Jesosy ianao merci daholo amin'le share le follow le like ny live mampandroso be ny algorithme anay le izy mampandroso anay amin'le algorithme moa zany de mba ahafahan'ny olona hafa mandray soa amin'le zavatra koa de atoko ngamba de farananao de sady to de vavaka ho an'ny herinandro ianao fa ok Jesosy io misaotra anao zay ny amin'ny teninao anay androany misaotra Jesosy fa rehefa miaiky ny fahotanay zay de mamela helika ianao de ohatran'ny tsy nisy le izy fa mitohy indray ny fiainana mahafinaritra be ianao Jesosy tena tiako be Jesosy zany toetranao zany satria anao tsy ohatran'ny ray aman-dreninay na ohatran'ny olona akaiky anay na namanay na fianakavianay na tsy haiko avy izay expérience ny tsirairay le hoe rehefa misy zavatra tsy mety atao de ela be monjomonjon'ny olona eny foana ianao satria ohatran'ny hoe nanao erreur ianao fa ianao Jesosy tsy ohatran'izany de mankasitraka Tompo ianao fa mampahery anay indray ianao androany hoe mila matanjaka izay hoe mahereza anatin'le ady fa tsy maintsy hatrehana le izy afaka Tompo an'ny olona rehetrarehetra izay hoe miatrika ady anatin'izao miatrika défi anatin'izao manoloana ny promesse izay namenao anazy manoloana ny vision izay ananany hoe ho amin'le fiainana afaka hoe omeo anazy omeo anay tsirairay avy mihitsy Jesosy le toe-pony Josoa le toe-pony Gideona mba hoe
le toepony Joshua, le toepony Gideon, na hoe tsy nandray na tsy nahazo direktiva précis ary izy fa tany anatiny fotsiny hoe non mila atao hatramin'ny farany ty zavatra ty de mba hanana an'izay aoka tô tena hidina ao anatin'izay le fanahy le mamita hatramin'ny farany le hoe maharitra hatramin'ny farany mahita ny famonjen'Andriamanitra afaka Jesosy hoe mba tsy ho kivokivy eny an-dalana zay fa mba nahazoazo kely an'ity de mba faly fa tena hanana an'izay hoe miady ho an'le zavatra mba hahazo an'le totalité an'le terre promise de vavaka hoe ohatra nataonao tamin'ny Joshua ohatra nataonao tamin'ny Gideon hoe tena hoe victoire surnaturelle le izy hoe zareo olona vitsy kely de nandresy contre n'olona be da be zareo olona hoe olona tsotra ihany de nefa ianao najanona masoandro sy ny volana ho anazy nandefa havandra ho anazy de mivavaka hoe aoka tena hiditra an-tsehatra ianao anay aoka hiditra an-tsehatra ianao anay tsirairay avy ho asehoanao aminay Andriamanitra hoe ianao momba anay de rehefa momba anay ianao de zavatra surnaturel mitrango eo amin'ny fiainanay zavatra tsy takatry ny sainay tompony asehonao anehonao hoe miaraka aminay ianao de tena hoe mandresy ny fahavalonay ianao de mivavaka Jesosy ho an'ny tsirairay avy zay eto ahitanao zay olona mety hoe reradreraka amin'le zavatra rehetrarehetra zay lalovana mety hoe mahatsiaro izy hoe tena aboy izy amin'le zavatra rehetrarehetra de aoka tompo tena i-renouveler ny hery indray ianao ohatran'le teny tao amin'ny Efesiana teo mangataka Jesosy hoe tena hoe aoka hery eo aminao zay sy amin'ny herin'ny faherezanao zay tsirairay avy zay eto aoka tena i-renouveler ny herinay ianao aoka hery eo aminao sy amin'ny herin'ny faherezanao zay de mivavaka hoe ho an'ny tsirairay tompo tena hoe hitafy ny fedinao zareo hitafy ny fedinao zahay mba ahafahanay hoe na inona alefa ny fahavalo aminay de tena hiambiny zay hijoro zay hatramin'ny farany tena hoe i-tenir ferme zay anatin'le izy avita i-surmonter ny zavatra rehetrarehetra zay mba hoe rehefa vita le ady de afaka tena hiteny zay hoe ohatran'ny hoe soldat fidèle zay tao anatin'le izy afaka tsy mitandro henatra anatin'le izy hoe nanao zay zavatra tokony nataonay de mangataka Jesosy hoe miseho aminay ho Andriamanitry ny Isaia 40 ianao miseho aminay ho Andriamanitry ny Isaia 40 ianao hoe tena hoe ianao no manome anay ny helatry ny voromahery ianao no manome anay ny hery zay tsy ananany zay mety hoe tsy ananany tanora tsy ananany liona ozy ianao aoka tompo tena ampahery anay indray ianao mba ahafahanay mahita ny rariny zay tokony ho anay ahafahanay mahita ny rariny zay tokony ho an'ny fiainanay afaka Andriamanitra hoe mba tsy hanome tsiny anao zay Jesosy efa mba nanao zao de tsy mbola mahita inona ihany ve fa tena hoe anatin'le izy atsiaro zay hoe zahay mila miady ary na irery ary zahay miady anatin'le izy mba tsy hijery avisy havanana zay tompo hoe ianona nijanona tsy niady intsony ianona reraka de mipetraka fa aoka Jesosy tena atsiaro zay hoe rehefa mideside zay hoe hanao an'ity hatramin'ny farany de ianao no hanao famonjena lehibe ho anay hanao famonjena lehibe ianao ho anay ka tena hoe hitany fiainanay ianao sy hitany fiainan'ny hafa ianao vokatry izany zavatra izany de mivavaka Jesosy tena hoe anome an'izany fahasoavana manokana izany ianao ho an'ny tsirairay ka na hoe tonga hatramin'ny hoe entre guillemets crampé mihitsiny ianao anatin'le izy noho ny amin'le hoe pousser hatramin'ny farany de mba tena hoe atsiaro izay hoe manino ty manahaka ny dian'ny mpanomponao zay anatin'le izy hoe maharitra hatramin'ny farany de tsy haiko Jesosy zay mety fiseho an'izay hoe crampé zay hoe miraikitra amin'le sabatra ny tanana ho an'ny tsirairay fa mivavaka hoe rehefa tonga izay fotoana izay de mba atsiaro le olona hoe any ambadika any Andriamanitra manao famonjena lehibe amin'ny lalako de mila mijoro mila matanjaka mila manohy ao anatin'izao de misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao misaotra anao zay ny amin'ny famonjena zay efa homaninao anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Sara Jesosy mbola afaka mivavaka anay zay amin'izao fotoana izao afaka Jesosy amin'le resaka hery ohatran'ny hoe mahatsiaro Jesosy ny tantaran'i Daniel hoe tanatina vision izy de reraka be de rehefa nangataka izy hoe mba omeo hery de nomenao hery izy de mivavaka Jesosy mba tena hoe hanana an'izay réflexe zay Jesosy zay tsirairay avy hoe hangataka hery fona Jesosy tamin'ny fotoana rehetrarehetra zay mety hoe rehefa misy zavatra ataonay ka reraka izay de lasa menimenina zay fa ahoana no ohatr'izao ohatran'ny hoe le vision an'i Daniel zao de hoe ianao no mitondra anazy tanatin'le vision de indraindray zay Jesosy ohatran'ny hoe mieritreritra hoe rehefa ianao no mitarika anay amina zavatra anankiray de hoe tsy tokony tsy ho reraka mihitsy zay fa nefa mandalo Jesosy hoe reraka izay fa ampio zay Jesosy hoe ampianaro zay Jesosy tena hoe hiverina aminao hangataka aminao foana Jesosy rehefa misy faharerahana hoe omeo hery indray de misaotra Jesosy fa rehefa mangataka aminao zay de ianao Jesosy no manome hery vavaka Jesosy fa ny olona tsirairay avy zay eto amin'ity live ity ho an'izay tena hoe hangataka aminao Jesosy hoe omeo hery de mba tena ianao Jesosy ny hanome hery surnaturel aminay tsirairay avy anatin'izao
saison zao satria zao saison zao Jesosy tsapako hoe tena hoe mila miady mila miady foana Jesosy anatin'ilay zavatra rehetrarehetra satria tsy ho tonga amin'ilay zavatra miprometiavanao zay Jesosy raha tsy hoe miady. De mivavaka Jesosy tena hoe hanatanjaka ny tananay ianao Jesosy no mampianatra anay hiady a. De aoka Jesosy tena hoe ianao no hampitombo hery anay a. Hampitombo hery anay. Mivavaka Jesosy hoe na am'zay zavatra rehetrarehetra zay ataonay Jesosy de tena hoe hitombo hery any am-pandehanana zay. Jesosy ohatrany hoe mahatsiaro aho Jesosy any Elia tamin'izy reraka de ianao Jesosy no nanome sakafo anazy. De rehefa nanomenao sakafo izy Jesosy de nahavita nandeha 40 jours hoe 40 nuits. De tena hoe omeo an'zany hery zany zay Jesosy eo. Tena hoe mivavaka Jesosy hoe ho an'zay manantona anao, ho an'zay miandry anao ahazo hery tahaka an'izany Jesosy hoe ahafahanay mandeha lavitra. De misaotra anao zay Jesosy amin'izany. Mivavaka Jesosy ho an'ity herinandro ity mametraka an'ity herinandro ity ao am-pelantananao zay Jesosy mivavaka Jesosy hoe aoka ny sitraponao no atao am'ity herinandro ity aoka Jesosy tsy ho ny sitraponay. Mivavaka manokana Jesosy ho an'ny provision an'ny olona tsirairay avy am'ity herinandro ity ho an'zay ohatrany hoe anatin'ny ohatrany hoe mamay anatin'le resaka ara-bola. Ianao Jesosy ny teny hoe ianao mihaha-momba anay zay Jesosy de ohatrany hoe important kokoa noho ny voromanidina. Voromanidina nefa mahita sakafo eny am'zay andehanany eny. De mivavaka Jesosy tena hoe hijery momba anay ianao Jesosy am'ty herinandro ity aoka tena hoe ahazo ny hanina sahaza ho anay zay de mivavaka Jesosy tena hoe zay zavatra rehetrarehetra nolazainay androany Jesosy de mba tena hoe hipaaka any anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy omeo anay Jesosy le fo hoe ankatoa ho mpiaino-pankatoa zay Jesosy fa tsy ho mpiaino-mpanadino. De misaotra anao zay Jesosy de mangataka hoe ny fiadananao Jesosy hanaraka anay tsirairay avy ny anjelinao hitombo manodidina zay rehetra matahotra anao Jesosy am'ty herinandro ity de misaotra Jesosy eo. Amen. Amen. Misaotra an'izay naharitra hatramin'ny farany natrika an'izao live zao manono zay tena hoe izy famonjena manokana omen'Andriamanitra anareo noho ny am'izay zavatra izay. De tahiny Jesosy daholo reto live-tsika manaraka amin'ny zoma live vavaka ranoray de raha misy ny replay any amin'ny Facebook de zay tahiny Jesosy daholo. Tahiny Jesosy daholo.